Mirosoa ho amin'ny finoana masina izany hevitra momba ny fandrosoana ho amin'ny finoana zany ny fampizarantsika mandritra ty volana oktobra ity. Ny salamo fahadioampolo amby zato araha nira fefatra ambin'ny folo no iderahantsika ny tompo iaonantsika amin'ny ankalazantsika azy. Salamo fahadioampolo amby zato ho vakina miaraka izany. Salamo fahadioampolo amby zato. Nde ho redonitsika izany manao hoe haleloia. Mideran'Andriamanitra amin'ny fitoerany masina. Midera azy amin'ny abakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araka ny ben'ny voninahitra.
midira azy amin'ny fitsofana n'Andromara, midira azy amin'ny valison'ny lokanga, midira azy amin'ny amponga tapaka sy ny di, midira azy amin'ny zava-maneno tenena sy ny sodina, midira azy amin'ny kipantsona maneno, midira azy amin'ny kipantsona tsara feo, aoka izay rehetra manam-pofonaina samy midira amin'ny Jehova. Haleluya. Amen. Isika ivavaka. Ianao Andriamanitra tsy to manome anay ianao vaovao. Nanaiky ho rainay ianao tao amin'ny Kristy. Andriamanitra miantso anay, izy moa Andriamanitra miantso mba hanomeny soa. Ianao Andriamanitra ihany ny manao izany. Mideranao izahay amin'ny iranay, amin'ny zavatra tendrena. Eny, mideranao izahay amin'ny teny sy amin'ny asa ankehitriny, satria ny tantiny ianao, ny vimbiny ianao, ny karakara. Nandalo zavatra maro izahay, ao ny nandalo aretina, olana maro samihafa, nefa nataonao tonga eto izay. Eny, hatramin'ny mare fara-pahasalamana raha tonga eto, satria handray ny sakramenta masina. Ka tsy ho ataonao tsinitsinina ne izao fanompom-pivavahana izao, fa manatona anao izay amin'ny fanatorotoro sy mangorakoraka, ka ny fanatorotoro mangorakoraka tsy mba ataonao tsinitsinina. Ko misaotra anao zay Jesosy Kristy zay nividy anay tamin'ny rahanao, tsy misy toanao, na ny anan-danitra, na ny etỳ amin'ny tany, na ambanin'ny tany. Ianao rery ny afaka marokatra ny boky, ary ny rahanao rery ny mahay manao famonjena, fa tsy mba raha ny olombelona na raha biby, fa tsy maintsy raha amin'ny Zanak'Andriamanitra. Nisaotra anao rehefa fanamasina nanamasina anay, na nainga anay niainga avy tanatrano tonga eto. Ko amasino ry fanamasina zao fanompom-pivavahana izao, amasino izay rehetra miaraka amin'ny liturjia sy ny sakramenta ho an'ny zanakao. Ka anao Andriamanitra nitoetra eto afovoanay, ny amin'ny Kristy le nampianatra anay hivavaka manao hoe hipetraka isika hiomana amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny herivoalahatra.
tonga amin'ny fotoana izay amakina ny ten'Andriamanitra voalahatra ho antsika amin'ny teny ity isika riavako. Ny bokin'ny Exodosy toko fa 4:10 ny 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Exodosy toko fa 4:10 ny 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah tamin'i Mosesy: nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary aingao ny tehinao dia hinjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka saraho ny rano dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandiha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indry izao hanamafy ny fon'ny Egyptianina, ka hiditra hanenjika azy izy, dia hankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy mpitaingin-tsovaliny. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izaho ny Jehovah rehefa hankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'ny Israely dia nifindra ka nankeo aoriany. Ary ny andro raona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriany, ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptianina sy ny tobin'ny Israely. Dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatony izy roa tota mandritry ny alina. Dia nainjitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy any antsinanana no nampisavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Toizantsika ato amin'ny epistily nosoratan'ny Joda. Epistily nosoratan'ny Joda ka ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 no vakitsika. Joda ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araka ny filany ara-tsi-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofy ihany, fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'ndrao fo ny sasany izay mianana, ary ny sasany kosa sario amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amin'ndrao fo amin'ny tahotra, ka mankahala na dia ny akanjo voapetipety ny nofo aza. Faranantsika atao amin'ny filazany tsara ny Jesosy Kristy tompo araka ny Jaona. Jaona toko fa 7 ka raisitsika manomboka eo amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 5:40 farany. Filazany tsara ny Jesosy Kristy tompo araka ny Jaona toko fa 7 ny 5:30 ka hatramin'ny 5:40 farany. Andeha ho vakitsika eo mpitsanganana izany ry havako. Ary Jesosy nandrefa efa noroany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe: mino zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalika nanao hoe: iza mono izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy: efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy: tompoko, mino aho. Dia nenkoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy: ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseho sasany izay teo aminy no nandray izany, dia nanao taminy hoe: izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy: raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana.
fahamarinana. Amen. Isika ry Tompo Andriamanitra rainay eo novakina taminay teo ny teninao izay voarakitra atao amin'ny baibolinay. Ankehitriny izahay Tompo miomana handre ny sitraponao avy amin'izany teninao izany, mangataka ny fitsilovan'ny fanahy masina izahay, midina fanahy masina ho aty anatinay mba aizanay mandray tsara ny sitrapon'Andriamanitra ka hankatoavanay izany eo amin'ny fiainanay manontolo. Dia ny fananao masina izany no homba ny mpanomponao izay hampita ny hafatra ka ny sitraponao Andriamanitra tokoa no voalazany sy ho tafapaka tsara aty am-ponay tsirairay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. mahazo toerana ianareo riava. Ho aminareo izay malalan'Andriamanitra sady be voninahitra no tiany, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amin'ny Jesosy ary avy amin'ny fanahy masina. Amen. Eksodosy 4:40 tantara ny fiampitana ny ranomasina mena. Io ranomasina mena io ravana dia anisan'ny lohahevitra malaza ao amin'ny Baiboly. Matoa ny tantara anankiray miverimberina ventesina ao amin'ny Baiboly misy dikany manokana. Io ranomasina mena io dia miverina io amin'ny numéri Deutéronomia, lazaina amin'ny bokin'ny Josua, Nehemia, ao amin'ny Salamo misy azy betsaka. Miampita amin'ny testamenta vaovao, amin'ny asana apôstôly io resahana, amin'ny Koritiana, amin'ny Hebreo, zany hoe moatra ny antsasaky ny boky amin'ny Baiboly dia mamerina ny tantara fiampitanany ranomasina mena iny. Dia nge ka atsika santionany Salamo 4:30. Andininy fa 2:10 hatramin'ny fa 5:10. Tsy vakitsika le hoe mandrakizay ny famindram-pony fa dingamintsika dia hitatsika fa miverina tokoa io tantara momba ny ranomasina mena io. Salamo 4:30, andininy fa 2:10 hatramin'ny fa 5:10. Ndao ary ka nitondra ny Israely mivoaka teo aminy tamin'ny tanana mahery sy ny sandina io, izay nampisaraka ny ranomasina mena ka nampandeha ny Israely namaky teo fotoana, fa nanarany ny faharosin'ny miaramilany tao anatin'ny ranomasina mena. Koritiana 2:10. Koritiana 2:10, andininy 1 hatramin'ny 2, andininy 1 sy ny 2. Koritiana 2:10, andininy 1 sy ny 2. Vakitsika ary. Namaky ny rahona sy ranomasina. Asana apôstôly 7. Asana apôstôly 7, andininy fa 9:30. Kisika miankavy kely ianao avy amin'ny Koritiana. Asana apôstôly 7, andininy fa 9:30.
ndao ary izy nitondra ny olona ny voaka sady nanao fahagagana sy famantany tany Egypta sy teo amin'ny ranomasina mena. Zay ary hitatsika fa maninona moa no miverimberina izy io. Izy io zany dia mariky ny fitsanganany boakan'Andriamanitra, dingana lehibe manako miraikitra mampiasikasina ny fiainany boakan'Andriamanitra dia ny fandrosoana manoloana ny vato misaka, manoloana ny ranomasina mena, fandresena miezinezina. Raha mpanao baolina zany dia hoe ballon d'or azo zany dia tsy mba ho adino mihitsy. Raha mba nahazo champion du monde zany dia mba hatafiditra amin'ny Guinness record zany ianao zany, dia izay mahatonga ny miverina foana mandrosoa amin'ny finoana masina. Izay ny lohahevitra ifampizarantsika. Maninona moa asaina mandroso isika tahaka ny zanak'Israely? Vakio inge ny verenantsika indray le Exodus 4:7 amin'ny dininy 5:12. Exodus 4:7 amin'ny dininy 5:12 ndao ary vakio ary. Zay le mandroso zay. Ao anatin'ny fahavalo ao an-damosina ny vato misakana tsy azo iampitana eo aloha ranomasina mena, ny aoriana moa inona? Ny miaramila ny Farao. No tenena amin'ny tompo hoe tsy maintsy mandroso ianao. Tahaka izany koa fiainantsika andavanandro. Nisy fotoanantsika tena sokina na ny bato tampidalakale. Na ninona no tsy maintsy mandroso isika? Mandroso isika satria baiko ny tenin'Andriamanitra izany. Ahoana hozy izy? Mandroso isika satria maninona? Baiko ny tenin'Andriamanitra zany. Aminay miaramila dia hoe baiko zany fa tsy fiangaviana. Nahoana ny mitarainy ianao? Hozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, tsy vita mitarainy ity fa lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Matetika tsika haitsika ny mangataka, haitsika ny mifona, haitsika ny mandoalika, fa rehefa avy mandoalika tsika dia miakatra mpandriana matory. Mila mandroso ianao. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso fa tsy vitany mitaraina ity baiko zany. Ary zay mahatonga antsika mandroso, aza mieritreritra ny fahavalo na ny olanao na ny fahalemenao, aza mitaraina fotsiny fa tsy maintsy mandroso ianao. Misy asa ilain'ny tompo anao satria baiko zany. Sahiran-tsaina i Mosesy, mety tsy azonao ny dikany fa Andriamanitra ho inona moa ny ampitana amin'ny rano be io, fa tsy maintsy mandroso ianao. Andininy 4:12 vakitsika. Ary ingao ny tehinao dia injiro ambony ranomasina ny taninao, ka sarao ny rano dia andeha maky voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Ny baiko manaraka amin'ilay hoe tsy maintsy mandroso. Engao ny tehinao. Mosesy eto no asaina miasa. Ainjiro ambony ranomasina ka sarao ny rano. Ataony Mosesy ahoana moa nampisaraka ny rano? Marina fa efa nahita fahagagana izy tany Egypta. Fa ianao no asaina miasa. Matetika tsika tsy mety hiasa fa Andriamanitra no asaintsika miasa. Tsy mety an'izany Andriamanitra eto. Ndana ozy izy engoa ny tehinao. Ny hoe mandroso moriavana inona no taova ampiasaina voalohany indrindra moa amin'ny vatantsika? Ny tongotra. Fa ilay hoe engao ka injiro, inona indray no ampiasaina? Ny tanana. Zay ny dikany hoe tsy maintsy miasa ianao fa tsy Andriamanitra no ampiasainao. Rehefa mivavaka na mitaraina ndana amin'izay miasa. Zay ny dikan'io. Sarao ny rano. Ny hoe sarana riavana dia mandamina koa ny dikany. Hitanareo rehefa nahary zao tontolo zao Andriamanitra, ny sarany, ny maizina sy ny mazava. Zay le mandamina. Ny sarana, ny andro, le mazava nantsony hoe andro, ny maizina ataony hoe alina. Zany hoe alamino ny fiainanao aloha rehefa mibaiko Andriamanitra hoe mandrosoa. Dia ave koa ny sarana ny ranomasina sy ny rano tsotra, ny sarana ny rano ambony sy ny rano ambany. Ny rano ambony manko le etony, le manjary orana. Izay fanasarana zay mandamina ny dikany. Fananareo amin'ny fitantanana any zany, amin'ny management, gestion sy ny leadership nareo misy an'izany fanasarana ny tokotokon-javatra zany. Ka matetika tsika rehefa mitaraina amin'Andriamanitra dia tsy miasa. Ingao ny tananao
ingao ny tongotrao. Aza ny herin'ny Egyptiana ny jerenao fa mila herin'ny finoanao Andriamanitra, mila herin'ny sainao sy ny vatanao izy. Kanefa tabidio fa midikany hoe mandroso koa tsy miteny hoe fa afaka le olana. Eo koa mahavoantsika. Rehefa mba mandrosotsika, everitsika hoe tsy misy intsony ny problème. Mampiomana indray Andriamanitra amin'ny 7 vakitsika. Ary indro zao anamafy ny fonaki. Ka hiditra nintsika azy tsy anao rery ny mahay mandroso, fa ny fahavalonao koa mahay mandroso. Rehefa mandroso ianao dia mandroso koa izy, ary mampiditra olana vaovao. Hoy izy manam-pahaizana anankiray V-Life izy problem solving. Ka aza mametraka olana ianao fa le olona rehefa mametraka olana, fa ianao tokony mametraka vahaolana, olony vahaolana ianao. Fa Andriamanitra miteny hoe ny olana misy foana na mandroso ary ianao. Fa zao, za efa mahafantatra ny ataoko fa ny ataonao ataovy. Fa za koa manana ny ataoko fa ahita raha ireo manenjika anareo reo. Ary ankalazaina ho Andriamanitra. Ary zay zany mahatonga antsika mandroso hoe baiko io. Na misy ny olana na tsisy ny olona baiko io. Baiko io. Fa Andriamanitra zany miteny hoe mandroso dia mandroso ianao. Itsika ndraindray ambaka noho ny zazakely. Zazakely, tsika ray mpianakaviana mahalala an'izany, tengena ambonina armoara. Dia lazay hoe mitsambikina. Mitsambikina ho anao amin'ilay zazakely, mitsambikina izy sady tsy mitsambikina. Mitsambikina io raha tena zanakao. Satria fantany fa hiaro azy ianao. Fa isika tsy manao an'izany amin'Andriamanitra, mibaiko izay mandrosoa, tsy mandroso isika. Ary zay no adinintsika. Andriamanitra amintsika dia tahaka ny olona anankiray amin'ny toerana misy neige reny na oram-panala. Izy reny manko rehefa miakatra kely ny maripana dia migorisy ohatra amin'ny tendrombohitra. Ka le olona anankiray zany nenjeny neige, efa mikodidy tonga izy dia tonga amin'ny farany ohatran'izao mihitsy. Tonga amin'ny fitenjika hoe mandroso matiray be, miemotra. Dia eto izy dia le neige nisy feo tao ambany tao hoe hitako ianao fa mitsambikina. Ato nefa raha mitoerana misy neige reny manko zavona foana na anaty lavaka ao. Tsy mety izy ahoana nitsambokinako ao izy fa atsina lalina be. Mitsambokina ao izy niao maty eo ianao. Le zavatra manatona ihany, misalasala ihany raha zokony eo. Farany rehefa ho faty ihany dia aloha nitsambikina ho izy dia nitsambikina. Hay tao ambany tao misy silaka tany mivoaka. Tsambikina izy tao dia niafina tato dia niraraka le oram-panala. Ka ndraindray tsy hitatsika io. Fa hoy Andriamanitra hoe mitsambikina ianao. Fa matoa izy maneraka mitsambikina fa tsy hoe koa misaoty tsy misy para ianao. Fa Andriamanitra efa manana ny ataony. Fa ny ataonao dia mandroso. Ary zay no adinitsika. Raha zato ny dingana tokony ataonao amin'ny olanao, amin'ny problemanao, amin'ny fiainana, 3 ihany nangatan'Andriamanitra aminao, 3 ihany. Fa firy no ataony? Zato analana 3, azonareo ve le ohatra? Firy ny ataon'Andriamanitra? 7/50 no ataony, fa le 3 no angatahany aminao. Fa matetika zany na le iray ara-tsy vitatsika amin'ny dingana ataotsika. Andriamanitra miantso atsika mandrakariva. Mandrosotsika satria baiko io, baiko ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, mandrosotsika satria mahery Andriamanitra. Mandrosotsika noho ny herin'Andriamanitra. Jereo ny andininy 7:20 ovakitsika. Ary le anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo alohan'ny tombony Israely dia nifindra ka nankeo aorinany. Ary ny andro afo dia nifindra niala teo alohany nijanona teo aorina. Rehefa nietsika i Mosesy nakisany ny vahoaka teo amoron'ny rano, ny Egyptianina manenjika niala le anjely mpitarika, anjelin' Jehova zany anjely mahery. Izy ihany no mahazo ny teny anaran'i Jehova, zay natao hoe Teofany. Izy misolo tenin'Andriamanitra tandidon'i Jesosy ry abaka. Niala teo aloha izy, gaga ny vahoaka hoe arito niala.
nankaiza izy ny soratra masina nankaoriana izy. Zay ny sary ny fiainantsika. Rehefa mandroso saitsika vao maika misy problème, vao maika maizina hoy tsika hoe niala angamandriamanitra. Tsy niala izy fa nankaiza nankaoriana izy hiaro anao, hiady amin'ny fahavalonao. Nankaoriana izy ny andry afo sy ny andro rahona. Ny andry afo colonne de feu, ny andro rahona colonne de nuée. Io zavatra io zany manazava ny zanak'Israely amin'ny alina dia amin'ny antoandro izy manasaraka. Zay le manasaraka. Ka rehefa mifindra aoriana izy manjary mazava ny eo aloha fa ny ao aorianao maizina be tsy ahitana zavatra. Ka tsy afaka mandroso ny fahavalo. Ary zay nataon'Andriamanitra. Matoa Andriamanitra tsy eo alohanao. Esa izy zay. Efa aoriananao. Matetika dinitsika dia veritsika miady reritsika. Aoriananao izy miady. Aoriananao izy miady. Ary zay no adinitsika. Andriamanitra dia mivadika aoriana ao miady amin'ny fahavalonao. Tahaka le olona anankiray nanofo izy nenjen'ny fahavalo. Izy dia mpanome tsinan'Andriamanitra manana olana be izy. Rehefa nandositra zany izy anaty ala dia hitany Jesosy. Tarika azy teo aloha nandeha faly ery izy. Fahavalo andamosina. Manenjika ihany ny fahavalo dia tonga amoron-dranomasina. Rehefa tonga teo amoron-dranomasina tsy hitany intsony Jesosy. Dia mba niezaka izy nandositra. Efa sempotra. Efa madiva ho tratra dia avotra izy. Tsy hitany intsony na le ny fahavalo rehefa tonga taloha. Le izy sempotra be makainy hitany ray Jesosy. Ahoana hozy Jesosy? Avotra ianao zao. Avotra hozy izy fa ianao ohatrany tsy hitany nalenao fa ahoana hozy Jesosy nanaovanao an'izany? Jereny dia tongotra ho izy fa anarery ny dia tongotra eo fa aiza ny dia tongotra ao ry Jesosy. Sarery navelanao teo. Hoy Jesosy taminy iza milaza amin'ny rangahy fa dia tongotra rangahy io. Fa ahoana hozy izy? Ana io Jesosy. Fa ahoana? Rehefa kaiky ny fahavalo ianao tsy afaka fa nitotroko ianao. Ianao totrona ndray mbola miazakazaka nefa totrony. Mbola mitsipatsipoka zany izy mbola miazakazaka. Ana io dia tongotra io. Efa lafa voaka lavitra tsika vao napetraka hoe ianao izy zay masepotra anao ianao totrona ndray izy mbola mikofokofoka. Ary zay le sary ny fiainantsika zay. Andriamanitra zany maneho ny heriny. Jerena eny andininy faraiky amin'ny 20 hoe anamafizitsika an'izany. Dia naindry Mosesy teo ambony ranomasina amin'ny tanana ary izy ny tena manao ny asana mpisaraka ny rano teto. Mosesy sy Andriamanitra. Mosesy nanainga tena fotsiny dia nalefa n'Andriamanitra ny rivotra. Tanareo fa manainga tena fotsiny any Mosesy kely no atanao fa Andriamanitra ny tena manao ny rehetrarehetra. Mandritra ny alina ary tandremo fa reny film jerentsika reny diso reny manko maimaika izy reny. Tsy hoe tsoka vetivety dia sokatra io tahaka ny amin'ny film nampianarintsika amin'ny sekoly alahady fa nandritra ny alina tontolo. Zany hoe miadana be zany io. Anambaran'Andriamanitra hoe asehony tsikelikely ny heriny. Alina tontolo zany soka ny rivotra nampisaraka ny tsikelikely. Ny olona rehetra mahita zany ny asa ataon'Andriamanitra tsikelikely koa. Matetika koa tsika rehefa manana olana dia vitany bavaka dia veritsika efa tonga sady ny vahaolana. Mandeha tsikelikely io. Nandritra ny alina ozy izy nampisaran'Andriamanitra an'io dia voasaraka ny rano. Ary rehefa miasa koa Andriamanitra dia manome gida. Vakitsika andininy 2:20 dia nandeha dia voan'ny ranomasina nandeha tany maina ny zanak'Israely. Ary ny rano dia tonga fefo azy ho ankavanany sy ho ankavia. Andriamanitra koa rehefa mampita atsika tsy mahazo mierikerika anao zay ny dikany fa mandeha fovoany. Matoa Andriamanitra tsy nanisy posiposiny tamin'ny ranomasina mena io. Misy dikany. Raha nasiany posiposiny manko ina efitrefitra nisy ny vilivily tao. Tsipina koran'rika angambany. Na hoe nisy amalina teo dia alaina. Mifefy io. Ianao tsy miankavia miankavanana fa mahitsy ianao ary amin'ny tanjona. Matoa tsy nasian'Andriamanitra kanalina kely manodidina teo
ny olombelona be sisitsika baran'izay mbola mivilivily alao loara tamintsika zao nga manisy nanao selfie kely teo tsy manao an'izany fa mahitsy ianao dia mandeha misy fefy ankaviankavagnana garanti zany Andriamanitra ary zay no navoan'ny Egyptiana nanenjika dia revo tamin'ny fotaka izay ny sary hoe Andriamanitra maneho ny heriny amintsika mandrositsika satria Andriamanitra maneho ny heriny amintsika tadiry avana vadika ny teny Exodosy dia firotana fahafahana fivoahana fibososena zay navy ny teny exode rural mibosesika amin'ny olona ka mila mibosesika ianao mba ho tafita ry amin'ny farany ary zany no mahatonga ny Joda nivakitsika teo Joda toko voalohany Joda moa akaiky ny Genesis Apocalypse moa ay Joda andininy faharoapolo vakitsika fa ianao kosa ary malala dia ataovy zay androsonareo amin'ny fononareo masina indrindra ka mivavao nanina Joda miteny an'io nisy olona tsy manjary tao amin'ny fiangonana mpaniratsira mpanao fampianaran-diso tandremo Joda sarovy ny tenin'ny apôstôly ny andininy fafito ambin'ny folo raha tsy tenin'Andriamanitra dia sahira amintsika mila tenin'Andriamanitra isika iny efa nytenin'ny apôstôly amin'ny andro farany nisy olona maditra izy misy mpaniratsira fa ianao tehirizo ny tenanao fa ny olona tsy mandroso foana fa ianao tokony androso karakarao ny sasany taritarito ny sasany zay taraiky sario avy amin'ny afo ny fiainana kristianina zany dia tahaka ny pompier tsika mianakavy sady miaro tena ihany satria mety ho may koa no manavotra namana zay ny tenen'ny Joda sario amin'ny afo ny sasany amin'irao fofa mitaraikiraiky na dia miady aminao ary izy taritarito ihany ho avitra ny fiainana kristianina koa dia tahaka ny mamonjy olona latsaka anaty rano ny olona anaty rano raha mbola matanjaka be dia mora vonjena sarotra satria ianao indray no takizinana eo maharamaty aminazy ianao raha tsy mitandrina fa ny tena fanao ary dia amena rano kely mihitsy izy isy zany amin'izay somary toratorana iny vao alaina satria miaramaty eo nareo ary zay le sary ny fiainantsika zany miaraka mitombo ary zay no ilana ny baiko ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra mino an'izany ve ianao jereo ny tantaran'le jamba zao no toko 7 ty jamba ty ne tsy mora nahazo azy Jesosy niteny taminy hoe ny sorany Jesosy feta ny masony maso efa jamba indray ny sorana feta tahaka ny tainombona antsetsin-davaka hoy isitsika manahirina nge zany ohatra ny olana mbola pina olona ndana koa sasaony masonao mandeha lavitra lavitra be any manasa an'le maso olana faharoa zany olona manana olana mbola nampidiran'i Jesosy olona dia nandeha izy zay le finoana zay baiko zay hoe ndana sasaony masonao dia nahiratra izy nahiratra indray izy niadivan'ny havana niadivan'ny fariseo hoe inany mahatonga anao mahiratra niadivan'izy rehetra mpanota zany nanasitranao zany fa manasitrana amin'ny andro sabata namaly izy aiza koa misy olona sitrana amin'ny andro sabata izy raha tsy zanak'Andriamanitra raha tsy olona avy amin'Andriamanitra niadivan'izy rehetra izy fa anona izy nanao teny tokana hoe fatatsika tsara teny hoe aozy blain baitiano aisy jamba teo aloha fa mahiratra azy ao zay ihany ny fantatra zay ny herin'Andriamanitra ozy izy ka le olananao an'izany tsy maintsy avy amin'Andriamanitra noroahany zalahy izy tsy mora zany noroahana miala amin'ny fiangonana zany noroahana miala tamin'ny sinagoga rehefa voaroka izy tonga teo Jesosy mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao iza moa zany ozy izy le valy tenin'i Jesosy vakitsika Jaona toko 7 andininy 7 amby telopolo andininy 7 amby telopolo Jaona toko 7 andininy 7 amby telopolo maninona moa lazain'i Jesosy fa efa nahita azy izy maninona zao no antony tamin'izy nanaiky ny tenin'i Jesosy zay le manaiky ny baiko efa mahiratra izy amin'iny
Jesosy tsy henony tsy hitany fa henony, dia nankatoa izy. Rehefa mankatoa amin'ny tompo ianao dia efa sitrana, efa miala ny 80 isan-jaton'ny olanao. Rehefa mankatoa ny baiko ny tompo ianao. Tamin'izy nankatoa zany efa nahita amin'ny Jesosy, efa nahiratra, fa mahiratra ara inona? Ara-pinoana. Zay mahatonga an Jesosy ianao nefa nahita ary zaho amin'ny resaka aminao zao no izy. Ary zay mahatonga an Jesosy amin'ny 7:30 vakitsika hoe, ary o Jesosy ho fitsarany mahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny ary ho tonga jamba kosa ny ianao miseho milay tsy mahay miteny tompo io ny tena jamba. Le fariseo miseho mahiratra io ny tena jamba satria tsy mankatoa ny baikon'ny tompo. Fa le jamba amin'ny tena mahiratra satria mankatoa ny baikon'Andriamanitra. Ary zay ny ampianarin'ny tompo atsika. Mila mandroso ianao fa baiko zany. Na tsy fantatrao ny antony, tsy fantatrao ny vahaolana, mbola maizina ny lalana, manaova dingana miaraka amin'ny Andriamanitra. Fa izy aneho ny heriny rehefa mandroso kely ianao. Aniraka andry afo sy araony izy hiaro anao. Tsy mankaiza akory izy fa eo voany. Avy eo aorinantsika izy miady amin'ny fahabalitsika. Ka aoka sika androso amin'ny finoana masina fa amin'ny tompo ny mibaiko, ny tompo maneho ny heriny. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra ambarany amiko sy aminao zany ry havako, dia tsy misy sahy milaza isika fa nahatanteraka nanaraka tsara izany sitrapony izany ko andeha hiaikeloka ifona eo anatrehany. Andriamanitra, ianao dia maniraka anay mandrakariva satria misy ny lahanao anay. Irahanao izahay mba handroso, hiasa handamina ny zavatra rehetra ifanaraka amin'ny sitraponao mba hatanteraka izany. Efa mpahafantarinao anay ihany koa fa Andriamanitra mahery ianao, saingy indrisy anefa Tompo. Fa sady tsy manaiky hanatanteraka izany baikonao izany izahay no tsy manaiky ny Andriamanitra mahery ianao. Ka amin'izany dia mandeha amin'ny herin'ny tenanay izahay, baiko hafa matetika no arahinay, baiko ny namanay, baiko n'izay heverinay fa akaiky anay toteny eo amin'ny fiainanay, fa tsy mba ny baikonao Andriamanitra. Ary noho izany rehetra izany dia mora resy ny fahavalo izahay satria miherikerika etsy sy eroa. Tsy mba matoky ny fiarovanao Andriamanitra ary tsy mahagaga raha feno olana mandrakariva ny fiainanay. Ho indreto izahay Tompo, indreto izay ankehitriny manantona anao amin'ny fanetretena, miaiky izany heloka izany. Manantona anao izahay mba ho diovinao, manantona anao izay mba ho raisinao ho isan'ny olonao indray. Ho raiso izahay Tompo, ry Andriamanitra Tomponay, ianao Jesosy Kristy izay mpamonjy anay ary ianao fanahy masina ihany koa, angatahanay mba hamindra fo aminay fiangonana, aminay vahoakanao, koseho Tompo, tsy ho hitanao izany otana izay, fa izahay dia miaiky fa fahadisoana tokoa. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo, izay efa nandatsaka ny rano ho famonjenanay, no anaovanay izany fifonana izany sy hanatonanay ianao Andriamanitra. Matoky izay fa ho raisinao sy havelanao heloka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
antsika zay mibebaka marina tokoa mitsangana andeha nyteny soa mafaly fa mafany fahotantsika ny tompo. Ho ny tompo amintsika. Ary tahaka nanratany Mosesy ny menarana tananefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiaina mandrakizay izay mino azy. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoelohana. Noho izany ary havana, dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo. Noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samyamideran'ny Tompo ianareo. Ninahitany amin'ny avo indrindra, o Andriamanitra. Efapolo amby dimanjato andinimbolony sy ny fahefitra ho redonitsika soratsika ny tompony amin'izany fahasahina amin'ny famelan-keloka ny raisitsika izany. Iombona amin'ny vavaka fangatana isika rehetra ry havana. Andriamanitra tomponay misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay mitaona anay indray mba handroso. Mandroso izay satria baikonao Andriamanitra izany, mandroso ihany koa izay satria mahery anao Andriamanitra. Isaoranay ary anomezanay voninahitra anao ihany koa ny amin'ny famelan-keloka izay no raisinay tamin'ity an'ity, ka na dia tsy tanterakay azy izany teo aloha dia matoky anao ka namela heloka anay rehetra. Ry Tompo Andriamanitray, fanirinao ny androsonay ary indeto izay mangataka aminao ny hombanao anay indray, hampaherezanao anay, hanananay ny hery avy amin'ny fanainao masina, hampatanjaka ny finoanay. Ka na inona olana atrehanay dia hanana an'izany fandrosoana izany izay tsirairay avy, hitombo amin'ny finoana masina. Anampy anay ihany koa ianao hahaizanay mandamina ny fiainanay manontolo, ka isehoanay ho anatin'izany fitombona amin'ny finoananao izany. Ry Tompo Andriamanitray, tao mizahay andeha amin'ny lalana izay nofaritanao, irinao hitondrananay tsirairay avy. Apetraka ampelantananao koa ny hanananay, hananany tokantrano, hananany fianakaviana, ny herinao Andriamanitra,
ka ijoroanay vavolombelon'ny finoananao. Hanome ny isa-tokantrano izay rehetra fantatrao fa mahatsara anay ianao, ary hanasitrana ihany koa ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny ka tsy afaka miaraka miombona aminay eto. Ianao no andeha eo alohanay sy aorinanay, hamefy manodidina anay mba hanananay fandrosoana amin'izany finoananao izany. Apetraka ampelantananao ry Tompo Andriamanitray ny tombonay mandrakariva amin'ny sehatra rehetra izay nametrahanao ny mpanompo rehetra eto anivon'ny fiangonana. Mivavaka izahay ho an'ny isambasan'olona, ianao Andriamanitra no efa niantso sy nifidy anay. Mankasitraka ny amin'ny fahasoavanao izay mirotsaka aminay tsiraray avy. Teo areo namanay tanora anao eto anivon'ny fiangonana izay avy niatrika fanadinana. Ianao Andriamanitra no nandamina ny fiainanay ho amin'izany, ary isaorana ianao ny amin'ny vokatra. Ankinina ampelantananao ihany koa ireo izay mbola miomana ny amin'ny fanadinana manaraka. Ianao Andriamanitra trany hanome saina sy hampahery azy ireo, ary tsinjo azy ireo amin'ny fotoana izay anomanana izany fanadinana izany, ary amin'ny fotoana ny fanatanterahana ihany koa. Isaorana ianao ny amin'ny mpanomponao izay manavao ny fanoloran-tenany ankehitriny ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa izay nampitomboana tao anatiny. Teo ihany koa ny fahavitan'ny asa izay niandry aketan'izany mpanomponao izany, ary teo ny mijoro vavolombelonao ny amin'ny fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fahasoavana ny fahafahana fanadinana izany. Ianao Andriamanitra no niaviany izany rehetra izany, ary ianao ihany koa no antony zavatra rehetra, ka ianao no membonahitra, ary mbola ametrahanay ny fiainan'ireo mpanomponao ireo eo ampelantananao hatrany. Ankinina aminao hatrany ny irosony ny firenenay ho amin'ny fiadanana sy ho amin'ny fahatsarana, ary indrindraindrindra ho amin'ny vahaolana izay atrehanay ankehitriny. Ianao no handamina ny firenenay ka hitombonay hatrany ho amin'ny fahasalamana sy ny fahasoavanao. Ankinina aminao Andriamanitra izay rehetra mahasoa ny tsirairay avy, ary izay rehetra nangatahanay teo anatrehanao, dia irinay amin'ny famindramponao izany. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho antsika izay voavela ka ry havana dia andesika ijoro vavolombelon'ny finoantsika, ka ny fanekam-pinoana voalohany na ny fanekam-pinoana apôstôlika no iombonantsika amin'izany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraky Marie Virginy, nijalona nanapaky Ponty Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any miavia ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ianareo rehefa. Ianareo izay mangetaheta mankanisa amin'ny rano, ianareo izay tsy manam-bola aviaka mividika homana, avy mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola mikarina. Mihaino dia mihaino ahy ianareo ka hany izay tsara, dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fananareo. Atongolany sofinareo ka mankanesa ty amiko, mihaino dia velombelona ny fananareo, ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho. Amen. Ny tompony voninahitra ry havana dia manasa antsika amin'izao fanasana lehibe dia ny fanjakan'ny mpanjaka lehibe anan-danitra izao, koa asan-drato amin'ny tompony fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony atao vinana misaotra anao tompo, mankalaza anao satria tompony tompo sy mpanjaka anan-danitra i Kristy zanakao. Feno fiderana azy anan-danitra amin'ny anjely tsy ombian'ny alina. Ny martiora ny olona 420 izay manipy ny satroboninahany eo amin'ny tongotra ao Kristy. Koa mianta aminao izay tompo, na dia mbola ety amin'ny tany aza, izay dia olona ny baikonao ambany roso, mba enoy ny vavakay. Ento ny fisaoranay ry fanahy masina, mba ento amin'ny tongotry Kristy ny fihobiana masina manao hoe
teny fanorenana azy o Ekaristia zao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina izy izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy ray sohano ity ny tenako izay omena ho anareo izao nataovy io fahatserovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako izao natao fahatserovana ahy naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piava. Hivavaka isika atsiaro ny famonjen'i Kristy sy hangataka ny fanahy masina. Tompo, tsaronay dia tsaronay ny fahatongavanao olona tao amin'ny kibon'ny Marie Virgine ny finanambilon'ny Betlehema hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia, Golgota sy ny Kalvari. Tsy mijanona hoe ianao fa nitsangana ka niakatra nandanitra mifona ho anay ho ankavan'Andriamanitra ka maniraka anay mba handroso. Izany rehetra zany dia noho ny fanatim-pisaorana ataonao ka taio tanteraka koa zao sakramenta masina zao Tompo. Hoendry Kristy ilay tokony ilay tamiteraka ilay naterina indray mandeha monjy teo amin'ny azy fijaliana. Miano taminao izay ry Tompo anandanitra. Iraho ilay fanahin'i Kristy mba homba anay ilay mpanamasina mpamelona pahary ry fanahy masinao. Amasino no mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy. Amasino torak'izany divay manambara ny ran'i Kristy. Fa nao Andriamanitra kosa hatanteraka ny teny zanako ao malalinao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra tsy toko mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompo izay nivakina ho antsika satria iray ihany ny mofo isika rehetra koa dia tena iray ihany na dia maro aza ary samy miara-mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay soratsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy Tompontsika dia ny fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Hoe Jesosy Kristy Tompo lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso handeha fehifavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika nao laharan-kira fahavala amin'ny 70 ampizarana ny mofo sy ny kapoaka. Zarao amin'ireo zanak'Andriamanitra ny fahasoavany. Amen.
laharakira fa 7:1. Izika iombona amin'ny vavaka faneretena iombonana manao hoe tompo. Eto no anoloranao anay mofonay na rano velo, eto no ialanay sasatra amin'ny adinay sy rafinay.
hoy Jesosy Kristy tompo izay mibaiko antsika mba handroso hoe ray sohany fahitiny-tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy fahatserovana. Raiso ny tenako ny tenina ho ariny rahako fiainana amin'ny mpitiavana no ndraisanay na dia tsy mendrika aza izahay. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mahery manao hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Izao no atao fahatserovanay na oviana no misotro ianareo. Misora amin'ny Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra anatiko misora ny anarany masina. Nizodranao izay tompo fa efa nandreraka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mavoky izany na resakafo ny fanjakany lanitra, mamy ny fitianao. Misaotra tompo, amen. Hoe ny Joda faharoapolo. Fa ianareo kosa ary malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika no ny rakitra sy ny rakim-pisaorana ao ireo tokopira hira ao anatin'izany. Amen.
mipetraka ianareo. Saotra ny tompontsika ry havana ny fahatanterahany liturjia mianatra miverina tsikelikely amin'ny fiainam-piangonana isika amin'ny lahady fahatelo zany dia isy fandraisana zay mba tsy afaka nandray tamin'ity zany mba mandray amin'ny heriny zany izy amin'ny lahady fahatelo. Efa manomboka manao liturjia ny sampana raha tsy diso any mpanazava ny manao liturjia dia miona amin'reto mpitandrina mpizadra raha reto nareo nitondra ny liturjia nareo. Nefa ny pompavahana mpitaindavitra zany dia mandeha trany mivadika hariva amin'ny efatra raha tsy diso amin'ny efatra. Na zany ary saorana manokana reto olona reto zany miaritra nandritra ny enim-bolana angarangidina taony mpitandrina mianakavy miaraka amin'ny ekipa ny liturjia zay nandrafitra ny liturjia ny hira nateraka ny vavaka. Tao ny komitiny lafiny teknika zay nitariny mesehaina raha tsy zafy zany ny ekipa manontolo ny mpitendry ny pakasary ny feo sy ny sary sy ny réseau sy ny takan'izany. Fa tsy ny kely indrindra fa ny bureau ny fiangonana tariny général Ratefiniaina zay niay amin'ny maharafitra azy na mahany olana rehetra koa na amin'ny lafiny fitaovana lafiny arakevitra zany reny telo tota na azotsika nampita ireny. Ka ile tambajotra io tsy ho foana fa mitovy foana isy fampianarana foana isy bavaka trany any fa dia lazao ny namana fa tsy mihidy akory ny fa mitohy zany nefa ny pompavahana sy ny fampianarana mitambajotra antsika zany. Tahaka izany koa ny fifandraisana tohizana maro nareo nanokatra tambajotra tahaka ny Dorcas ny tanora sy ny sisa aza vela ikapony reny fa tohizatrany fa zay ny mahatonga antsika mora kely tafaverina amin'ny fiangonana tahaka izao satria ny fifandraisantsika tsy tapaka nisy asa soa intelo miantorana atao reo dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetra zany. Amin'ny rehefa tapitra ny filazan'ny rahan'ny pastera hiakatra ny folohan'ny fiangonana fa hitafa amintsika izy. Vita ny fanamasina fanambadiana nareo tavantsika andre manalina rova marika sy re miarantsoa valisoa sarobidy ary raha manantsoa ny fidy Anjanarivo sy Razafarivelo sy Lofomboangy andony rena asana ao zareo reo izy reo zany misaotra nareo nanaiky no amasin'ny tompo nanamasina nareo dia mandry ny fiadanana omba nareo raha manana moto dia efa afaka miara mitaingina. Saotra tompo amin'ny heriny ao amasinina fanambadiana randria manamarina lalasoa sy rasoanyrina larisa tahaka izany koa ndrianjatomanina avitra sy rakotonyrina andrinantenaina asana ao zareo ary arinary zareo ato ny anankiray nanakoroa dia mivavaka nareo hatramin'ny fiangonana. Saotra tompo mahazo toerana mandalo hita amintsika raha tsy diso pastera Tokoravo ao ve pastera Tokoravo mba mitsangana mba mitodika any amin'ny olona fa izy amintsika moa mbola atsangano ny tanany zay mbola matadidy amin'ny pastera Tokoravo moa Dorcas moa zany ny tena kamany ngiareny fa dia mirary soa pastera any amin'ny fatritsy rony mandidy izy no miasa moa zany araka izany dia miarahaba anao pastera mirary soa hatrany amin'ny manao fiangonana ankedabe ao izy ao ary tena mitaiza tokoa izy amin'ny vahoakany fa izy dia manana mariazy atao foana isam-bolana anisan'ny nahafantarana azy fa ny antanana ny olona anao mariazy aminy fa ny olona any tsy misoratra tsy maninona fa hatramin'ny natongavany zany dia miroborobo zay zavatra zay dia mivavaka anao trany pastera. Saotra tompo mangataka ny folohan'ny fiangonana isika andraina anjara fitenenana. Misaoran'Andriamanitra antsika raha tafavory eto indray amin'izao fotoana izao. Taoko angamba fa fotoana lavalava no tsy niaona antsika ohatr'izao nefa na dia tao anatin'ny fiobona ary tsika dia isaorana Andriamanitra fa dia afaka niaona taty am-piangonana ihany zay afaka niaona niara-ny vavaka tamin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook itsika rehetrarehetra. Taoko angamba fa fahasoavana lehibe azotsika teto amin'ny chapelle militaire izany akoatra ny fisaoran'Andriamanitra zay nanomentsika an'izay fahazomanao zay dia ny bureau-mpiangonana sika fiangonana ray manontolo dia mankasitraka sy misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra indrindraindrindra moa ny ekipa teknika zay efa voalaza ny mpitandrina Rakotojafy Mikael teo
tamin'ny fanatotsana zany rehetrarehetra zany. Tsy mora tokoa ny nandray fanapahan-kevitra tao anatin'ireny fotoana sarotra ny diavin'ny firenena sy ny fiangonana ireny, ka isaorako manokana itsika fiangonana nanaiky ny fandaminana napetraka tamin'izany ka natonga atsika ho tonga amin'izao misy atsika amin'izao. Na izany na tsy zany tsara ihany maramarika fa nisy teto amintsika tokoa moa ny tratrany valiny aretina, nisy ny ndosiny fahafatesana mihitsy, Andriamanitra moa ny mandatra ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'izany moa dia efa nisy ny fandaminana nylazana tamintsika teto fa isy ny famangina satria nanapa-kevitra ny biro-piangonana tamin'ireny fotoana ireny fa tsy anao ny famangina na ny manamanjo na ny marary teny amin'ny hôpitaly. Isy ny fanaovantsika an'izany amin'ny ora sy fotoana izay efa voatondro. Na izany na tsy zany dia mbola maro ny etsaka zany izay ataontsika indrindraindrindra eo amin'ny fitaizana izay finoantsika izay. Tsy ndrehetrarehetra ny mbola afaka makaty am-piangonana, eo ny sakana izay tsy azontsika ialana dia ny fanajana ny ray metatra, ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana isan-karazany sy ny fepetra ara-panjakana, ka mbola mivavaka atsika ho an'ireo izay mbola marefo ary mbola entanina tokoa ny marefo tsy hiakatra ty am-piangonana fa mbola hanaraka ny fitaovam-pivavahana any an-trano raha mbola azo atao. Araka ny efa hitantsika amin'izao zany efa miezaka tsika zany ny amerina tsikelikely ny fiainam-piangonana toy ny mahazatra atsika ireny ihany, ka efa nilazana teto moa zany ny fiantsoana ny sampana, ny fivorian'ny biro-piangonana, ny mety ho fandrafetana ny troiteny ny fiangonana ho an'ny taona 2024 ka dia manentana atsika rehetrarehetra zany anaraka atsaka ny siandavany an'ireny fanentanana isan-karazany ireny. Efa miteny ny taona 2024 isika, anisan'ny fotoan-dehibe ho atsika fiangonana ny taona 2024 satria feno 20 taona amin'io taona io tokoa no nampitandrina ny mpitandrina ray aman-dreny mpitandrina Rakotojafy Mikael Mianakavy ary 20 taona amin'io taona io ihany koa no ny arahantsika nanompo tamin-drareo teto amin'ny fiangonana, koa manana eritreritra ary efa nifandinika ny biro-piangonana ary ny komity ny mpievitra fa na dia eo aza ny valana aretina izay misy eto amintsika ny fiainam-piangonana iazahantsika androsatrana izany fotoan-dehibe izany tsy avelantsika andalo fotsiny, ka dia heverina fa tsara ny anamariantsika an'izay fotoana lehibe izay, ka nanapa-kevitra ny birao zany fa hanangana komity pakalazana nireo fotoana lehibe ireo, ka mba azahoantsika manomana azy dia ny izao dia amin'ity volana oktobra ty dia mieritreritra miantso ny tompony andraikitra izay voakasika zany ary miantso ny fiangonana anatevina an'izay komity izay ajoro izay. Ny komity moa dia isy ny birao izay hitsangana ary izy koa ireo solotena isanisany avy any amin'ny sampana sy ireo fikambanana mijoro eto amintsika eto amin'ny chapelle militaire, ary misy ny avy amintsika mpiara-mivavaka andrafitra an'izany, koa eto dia manentana ny atsika rehetrarehetra na ny sampana na ny mpiara-mivavaka tsirairay mba natevin-darana an'izay komity izay vonina ary izay tarian'ny fanahy masina zany anatevina zany dia angaviana anatona ny ao amin'ny birao mpitandrina sy amin'ny sekretariat ry amin'ny akany ambony. Izay no afatra avy aty amin'ny birao fiangonana. Na izany na zany dia mamerina ihany fa ny valana aretina coronavirus dia mbola tsy afaka, mbola tsy lasa eto amintsika ary manainga ny tsirairay ary manentana ny tsirairay tsy ho goragora mihitsy amin'ny fanarana andreo fepetra isan-karazana dia samia ho salama tsara. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Asitsika teka fa ela betsika tsy naheno feno président. Misaotra ny président ny fiangonana nolotran'izay indrindrandrindra misaotra ny birao
satria sadaikitra ihany zay mivady hoe ny firenena mandalo krizy a nefa ny tonga ty ny faharoapolo taona dia misaotra ny brona ndray zany fanapa-kevitra zay ny mpihevitra raha koa toraka zamy lazay ane dia tsotra kely hoe antitra teto a le retsy a roapolo taona zay a na pastera dia 2020 taona ny zaza natao batisy amin'izany zao a efa akaiky ny alabaka dia izy a antitra teto a fotsiny volo fa dia misaotra antsika rehetra ho amin'izany fankalazana zany amin'ny heritaona izany tonga amin'ny fotoana nyrojom-bavaka isika sady inonay nareo teraka tsingeritaona volana oktobra hitsangana ny mivoninahitra Andriamanitra sy io ho arabainay zay teraka oktobra zany ary zay nahatsiaro valim-bavaka fahasoavana manokana hitsangana ireo zay manana olana fampitoromana am-bavaka hitsangana ireo zay marary sy manana ny marary hitsangana ireo zay manam-pahoriana iombona am-bavaka angatahana ny herin'ny tompo hitsangana ireo zay anala fanadinina koa araka izany hitsangana ivavaka isika tompo semban-drahona trano ny fiainanay noho ny fahavalo farany dia le fahafatesana mianto aminao zay amin'ny reto avanay reto mimpahirezo izy tanterao ny teninao ny zanako sy nasatananao dia adidinao ka na mahatsiary izy ireo na mifona mandeha ianao no anafiry ianao no ampionina tsangana men'ny banga ka tsy ahiahina amin'ny famelomana ny kambotsy mpitondra teny izy ireo ary ho zary fifaliana raha miaona ny fianakaviana amin'ny fahatsiarovana maro samihafa satria nao Andriamanitra nanomenao ny maka manan-kambara amin'ny hevitra iveranao azy ireo ianao misy ny manana olana amin'ny tenany amin'ny tokantrano amin'ny asana amin'ny fitsarana amin'ny fiarahamonina ianao Andriamanitra no amaha izany ianao efa mibaiko hoe mandroso anao dingana telo izy ireo fa ianao no amita ny 7:90 aneny herinao ianao amin'izy ireo amahany olana andamina ampisaraka ny tsara sy ny ratsy azohony mahita ny lalany kale mpanala faladinana toan'ny fanahy mazoto azavao ny sainy ka hiala ny aizina hiatrika amin'ny mpitoniana izany rehetra zany misy ny marary ato anatin'ny fiangonana any amin'ny toeram-pitsabonina any amin'ny toeram-piasana amin'ny fiara fitaterana any an-tokantrano ianao Andriamanitra hikasika azy ireo amin'ny tanan'ny Kristy le feno olatra hiaro ny ainy tsidina nandavaka anasitrana aretin'ny rehetra anymehery ny fanafody ampiasaina anorohevitra ny mpitsabo indrindrandrindra natanjaka ny finoana ho an'izay tsy mampiasa fanafody ka hikasika azy ireo ianao ka hitsambikina tahaka midihery izy ary elatra ny akarany tahaka ny any voromahery azakazaka izy tsy ho reraka andeha izy tsy ho sasatra mivavaka izay no ny fahasoavana ny raisina teo amin'ny fiangonana fahasoavana ara-nofo ara-tsaina ara-panaram-piarahamonina nomenao ny reto avanay taony tsy nampoiziny aza Andriamanitra malala zay mahasoa ianao manome ianao mitananao tsy fofa mahavonjy ary ny sofinao tsy mbalala nadovina fa mary ka nasehonao fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao tehirizy zay nomenao azy mba tsy ho very hahasoa ny tenany sy ny hafako tratry ny tsingeritaonao reto avanay reto ny andro iainanay dia fifaliana sy fahasoavana avy aminao ko samy mitsangana mideranao izy ireo manome voninahitra anao fa tsy hainay ny manampina ny 2 minitra ny andro iainanay na manovona 2 santimetatra ny halavanay ataonao ahoana ny fahafantatra ny fitombon'ny taolana fa ianao Andriamanitra ny manome izany rehetra izany ko mideranao ireo mankalaza anao ireo ka miarahaba azy rehetra teraka volana oktobra zay naiza misy azy ireo ombany fahasoavanao tahio ny fiangonana manontolo na mientina ny lavatra ny andrefa navaritra tsy nana ny tranam-pitan-dranomasina misy ireo zanaky ny chapelle militaire ity ianao no amangy azy ireo mahalala ny mahasoa azy ireo ianao zay manadinidiny fo azonao nefa mahatsiara anao ampahirezo satria mahalala ny mahasoa ianao tsy hanome maingoka ianao na menarana fa hanome ny fanahy masina izay hanome azy ny zava-tsoseseheny fantatrao ny manome na ny mitsangana na ny mipetraka izay rehetra mahasoa azy ireo ataovy f'Andriamanitra mpamaly soa izay re mazoto mitady anao ianao ny aminaran'ny Kristy izay velona sy manjaka miaraka anao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay amen tratry ny tsingeritaonareo dia morary soa indrindra
marina izao fotoana zao ry havana isika amin'ny ira voalahatra manasy atsika hitsangana. nareo anenito kaiaro anareo mpamirapiratra mitavana aminareo anenito kaiatra anareo nandratra mitavana aminareo anenito ka anome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika to. Ho an'izay maharanareo tsy ho tafitoana, le miaranareo ka mametraka anareo tsy hanantsina amin'ny voninahina amin'ny firavoravona. Ho an'Andriamanitra tokana ihany ane izay mamonjy antsika amin'ny alalan'ny Kristy ane ny voninahitra sy fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ka ankehitriny ary mandrakizay. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anarany. Dia mba kopakopay le olona akaikinao sy ny manodidina anao. Saotra Tompo.